Salamadolo androanisika de ndaondraira hirisaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto hafatra avy amin'ny Paulbert Rossi Rasimanana nilaza i Paulbert Rasimanana tao amin'ny pejiny fa tsy handray anjara amin'ny hetsika politika na ho aniza ny tenany fa miandry ny fiantson'ny fitsarana mikasika ny fitoriana rehetra izay napetraka izy ireo tamin'ny izany fotoanandrony izy ireo amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa na isan'andro eto tsy ampialila mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa milohan'ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny Rossi Rasimanana Paulbert izay dia andao aloha ho resana amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto nisy nandroba ny fiaran'ny Montpera Frezy Tamsi Montpera aveny mandro seza hanao lamesa tany merina fovoany talata maty no tompon'ilay fiara hitany mpitandro ny filaminana teny Ambatolampy tsy mahafotsy tamin'iny andro ny 20 novambra iny niakatra ny hafanany fiara ary rehefa nijerena izany izy dia nisy lehilahy iray nitonona ho mpanamboatra fiara nanatona azy raha ny fitantarany hatrany maika hanatanteraka ny lamesa izy ary nentim-patokisana ka navelany niaraka tamin'ny fiara ny fanalahidin'ny fiara tsy hita intsony ilay fiara rehefa niverina izy ka iny hitany zandary teny Ambatolampy tsy mahafotsy teny taoriany izany rehetra izany ny fiara hita fa ny batery sy ny autoradio ary ny calculateur no tsy tao intsony tonga teny amin'ny zandary moa ny Montpera naka an'izay fiaran'izy ireo izay na dia tsy kely lalina zany ratsy fa mbola eo foana ilay Andriamanitra izay mpiaro sy miahy hatrany ireo olona izay manao an'izay asan'Andriamanitra izay ka mety noho ny fahasoavan'ny tompo angambany no nahatonga an'ity fiarany ity Montpera ity no mbola hita vetivety taorian'ny nanjavonany izay eo amin'ny resaka varotra sy ny tsena indray dia natao teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenaben'ny asa tanana andiany fahavalo sy ny tsenaben'ny fizahantany andiany voalohany tonga teny ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina nanome lanja an'izany tao anatin'ny lahateniny dia nanamafy ny filoha Andry Rajoelina fa hanangana tetika asa goavana izay tena lehibe ao Antananarivo renivohitra ao izay avo folo heny na avo zato heny noho ny miami ao Tamatavy ho atao eny Ivato ity fotodrafitrasa ity izay hitondra ny anarana hoe Laky Arivo araky ny nambarany dia ho vitaina amin'ny taona ho avy izany alohan'ny Aogositra 2024 izay fotoana handraisana ny fihaonana an-tampon'ny Sadaiky izay hatao ao Madagasikara ao nilaza koa izy fa ny tsenaben'ny fizahantany sy ny asa tanana dia tsy ho atao mandritra ny 2 andro na 3 andro fotsiny tahaka izao fa hatao maharitra hametraka isika ny tsenaben'ny asa tanana na ny village artisanal ho atao eny Ivato ihany koa izany eny amin'ny lalana mihazo ny seranam-piaramanidina hajory eny ny tsenaben'ny asa tanana ary izay manana kalitao dia homena toerana na standy avokoa io izany no fampanantenana tao anatin'izay lahatenin'ny filohan'ny Repoblika izay nandritra an'izay tsena tao Mahamasina izay midika izany fa tena vonona hanao zavatra mihitsy ity filoham-pirenenantsika ity satria dia mitombo isan'andro ireo karazana fampanantenana sy ireo zay vinanasa izay tiany ho apetraka izay eo amin'ny resaky ny fanamboarana autoroute indray dia naneho ny heviny Andriamatoa Hajo Andriananarivelo taoriny fanambarany ireo fiarahamonimpirenena mikasika ny tsy fanajana ny fepetra ary tontolo iainana amin'ny fanamboarana autoroute ary nambarany fa misy olana be koa ny amin'ny resaka arabola hoy izy taon'ny pejiny mba azontsika sarintsaina ve hoe efa izao ny fahasahiranana manjo ny firenentsika dia mbola hamoaka vola be 1.7
100 miliara ariary amin'ny kitapobolam-panjakana ihany isika hamatsina ilay autoroute. Mbola vao ampahan 570 fotsiny nefa io satria 3.7 tapitrisa dolara na 3.7 miliara ariary no vinavinaina hanamboarana an'izany. Tsy vitan'izay fa appel d'offre restreint no nanaovan'ny fitondrana ny passation de marché, izany hoe noferana mihitsy ireo orinasa mahazo mandray anjara amin'ilay tsenam-barotra. Dia efa hitako eto fa hoisy ilaza indray hoe alahelo toerana sy misakana fandrosoana. Azadino fa izahay anie no niala tao ary mahalala tsara an'io tetikasy io rehefa tsy maintsy ho atao ilay izy dia ataovy partenariat public privé. Fa efa natombokay ny appel à manifestation d'intérêt tamin'ny taona 2024 ary orinasa goavana miisa 10 no efa namaly ny antso tamin'izay fotoana izay. Rehefa PPP izy dia financement, conception, construction, exploitation, maintenance ataon'ny orinasa tsy miankina daholy. Izany hoe tsy misy na iray milanja ary miala amin'ny kitapobolam-panjakana fa ilay orinasa tsy miankina no mamatsy vola mampiodina ary mikojakoja ilay autoroute ary izy no mandray ny vola azo amin'ilay izy rehefa avy eo. Toy ny autoroute rehetra any ivelany tsinona dia mandoa péage izay rehetra mampiasa azy fa ny fanjakana kosa dia manaramaso ny sarany. Iray ampahefany amin'ny tetibolan'ny autoroute io fotsiny no volan'ny fanjakana malagasy madiodio hikojakojana ny lalam-pirenena rehetra izay 720 miliara ariary. Izay no hilazanay fa tsy fahaiza mitantana no miseho eto ary tsy fisina laharam-pahamehana hoy Andriamatoa Hajo Andianenarvelo hatrany. Efa natoronay ny fomba tokony hanaovana azy. Raha manana vola be holanina amin'io ihany ny fanjakana dia tokony hanampina ny sehatra hafa izay miankina amanaina toy ny jiro, rano, fahasalamana, fampianarana, fambolena sy ny sisa sy hanatsarana ny fiasan'ny ministera rehetra. Tsy afaka hangina mihitsy izahay rehefa misy ny tsy mety hitanay. Tsy kihana fahatany no ataonay mpanohitra fa resaka mitombina sy misy proof avokoa. Somary lava fa raisiko ho adidy ny manazava azy tsara ho antsika tsirairay hoy hatrany Andriamatoa Hajo Andianenarvelo izay efa ministry ny asa vaventy teo aloha ity. Manoloana an'izay fanazavana izay moa dia maro ireo izay samy niezaka naneho ny heviny amin'ny hoe efa teo ihany ianareo ry Hajo Andianenarvelo taloha izay efa nitantana ny ministera ny mahakasika an'izay asa vaventy izay nefa dia tsy dia hita loatra izay mba tena ezaka sy ny izay mba tena vitanareo nandritra an'izay fitantananareo izay fa rehefa tsy eo amin'izay nareo dia mahay mitsikera isan-karazany. Ka inona no tena marina mahakasika an'izao fanehoan-kevitra isan-karazany manoloana an'ity zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ity amin'izao fotoana izao. Alahelo ny toerana ve sa inona no tena marina amin'izy ity? Eo amin'ny resaky ny fanaovana politika indray dia naneho ny heviny moa ny mpanakanto Rosy Rasimanana Paul Bert izay nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao fa tsy handray anjara amin'ny hetsika politika na ho aniza ny tenany fa miandry ny fiantson'ny fitsarana mikasiky ny fitoriana rehetra napetraka izy ireo tena nivon'ny fitsarana izay moa izy ireo amin'izao fotoana izao. Miandry ny fiantson'ny Bianco koa izy sy ny mpombazy mikasika ireo mpangalabato en flagrant délit. Ny nahafatolona tsy nisy tohiny ary ny hataka mahakasika any Colonel Ratsimandrava hoy hatrany Rosy tao amin'ny pejiny tao. Izay sy zay moa no mahakasika an'ity videontsika ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.